Aleloia. Asandratro avo ny tompo, de raiko izy mandra-pialaka eto ambony ity tany ity, anambara ny atsarany ao. Ry havana, faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompo ao, ary mangataka anao hiary hivavaka amiko alohany hijoroako vavolombelona, ampiomanan'ny tompo antsika tsiraray avy alohany alantsika ety ambony tany. Hiara hivavaka isika tompo. Jesosy asandratra ianao, de raina ianao, ankalazaina ianao. Tompo, miantso anao izahay amin'izao ora sy fotoana izao, satria ianao no Andriamanitra, ianao no teraina, ianao no ankalazaina, ianao no ambara Jesosy satria ianao no niandohanay, ary ianao koa no mbola hiafaranay. Jesosy mangataka ny fanahinao aho hitaridalana izao fijoroana vavolombelona izao. Mangataka anao amin'ny fanahy masino hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Mangataka anao koa amin'ny fanahy masino hikasika ny olona tsiraray avy, ny olonao izay omaninao koa hiaona aminao, satria tianao izay tsiraray avy. Ka diovinao izay Jesosy alohany ahafahanao mametraka ny fanahinao ao anatinay. Fanahy masino, mitenena amin'ny alalako, satria ianao no tompony asa, fa izaho dia fitaovana fotsiny ihany. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Ry havana, tamin'ny video anankiray izay navoakako dia nanambara hoe tonga Jesosy tato tokantranoko nanao opération ahy, nandidy ahy. Ary niteny aho tao anatin'izany video izany fa nisy zavatra hafa nasain'ny tompo no tanteraiko alohany natongavany tato an-trano nanasitrana ahy. Ry havana, betsaka ny zavatra tsy maintsy hialantsika, hisarantsika, anaovantsika divorce, izay vao afaka mahita an Jesosy isika. Raha tena mangetaeta marina isika ny aona amin'i Jesosy dia izy mihitsy no anantony, angatao hoe Jesosy te hiaona aminao ahako, ka inona Jesosy no zavatra mbola manakana ahy tsy hiaona aminao. Satria izany no nataoko, dia mampafantatra antsika izy, manova antsika izy, rehefa tena mangetaeta tokoa isika. Afaka henonao ilay video manambara hoe tonga nanao opération Jesosy izay vao azava aminao bebe kokoa ity video iray ity. Araka ny nolazaiko tamin'ny Jesosy tonga nanao opération ahy, zany hoe alahady 20 décembre ifoa alatsinainy 21 décembre 2020 no tonga Jesosy nanao opération ahy. Dia talohan'izany araka ny teneniko dia nisy zavatra nasain'ny tompo nitanterahiko aloha izay izy vao tonga. Ka ny herinandro alohan'io dia efa nahatsapa ako hoe hoisy zavatra iseo, satria ny fanahy masina efa niteny tamiko. Dia tonga ny alakamisy 17 ny volana Desambra tamin'io taona io. Dia ny maraina zany raha hivavaka ny maraina ako. Rehefa mivavaka ny maraina ako dia mandroaka devoly aloha dia zay vao mivavaka. Azavaiko mantsy satria so misy olona maniry hivavaka toy izany koa. Dia nandroaka devoly zany ny maraina dia nanomboka nivavaka ako hiaona amin'i Jesosy. Dia noho efa nivavaka ako dia narehan'ny tompo niteny tamiko. Eniko ny fanahin'ny tompo niteny tamiko hoe mbola misy sampy ato aminao. Dia gaga ako, de mbola namerina ihany ny tompo. Mbola misy sampy ato aminao. Dia namaly aho hoe ohatrohatr'izao zany no niteneniko
mbola misy sampy dia mbola mamerina ihany tompo. Zay mantsy ny fataony. Ampalalany tsara zany le izy mandra-pahazahoantsika anazy. Dia anteny zany hoe efa nariko avokoa lamba rehetra tato ny amin'ny fitafiana izay tsy mendrika. Dia nantany zany an Jesosy hoe Jesosy inona no sampy mbola ato amiko ato? Dia namaly ny tompo. Hoy izy tamiko, ny akanjo mpiandrinao, io no mbola sampy ato aminao. Taitra be ako ry havana. Ny akanjo mpiandrinao, io no mbola sampy ato aminao. Tena gaga ako satria tsy nampoiziko mihitsy hoe izay no tenenin Jesosy hoe ny akanjo mpiandry. Satria zako na de efa niala tamin'ny fiangonana fifoazana azy, dia mbola tato an-tranoko ihany ny akanjo mpiandry. Ary tsy nieritreritra mihitsy hoe io akanjo io no tenenin'ny tompo. Dia izay no nataitrako vao niteny Jesosy hoe ny akanjo mpiandrinao. Dia mbola napiny hoe io akanjo io izy ataonareo hoe masina. Izao izy no masina. Izao no tompo masina Andriamanitrareo. Nefa hoy ny tompo ny akanjo mpiandrinareo ataonareo hoe akanjo masina. Tena hoe mangalatra ny anaran'i Jesosy zany. Satria izy rery ihany no Andriamanitra masina. Nefa nisika mpivavaka rehetra izay manao an'ireny akanjo hoe mpiandry reny dia atao hoe akanjo masina. Na amin'ny fiangonana koa hoe misy mpitandrina dia manao akanjo ohatran'ireny akanjo lavabe dia raisina hoe akanjo masina. Tena tsy eken'i Jesosy. Dia izy ny teny tamiko nambarany tsara fa tena mangalatra ny fahamasinany ary tena fanompoan-tsampy izany. Satria lamba no ataontsika hoe masina. Tsy eken'i Jesosy izany. Tena tsy ekeny satria fanompoan-tsampy izany. Tsy eken'i Jesosy izany. Dia noho avy eo nangataka teny taminy. Dia ny fataoko rehefa mangataka teny amin'i Jesosy anamarinany ilay nofy na anamarinany ilay teny izay teneny amiko rehefa mivavaka aminy ako dia tonga dia manokatra baiboly amin'ny anaran'i Jesosy dia manondro. Zay za vao mijery an'ilay zavatra voatondroko. Dia iny voatondro iny mihitsy no anamarinan'i Jesosy ny teniny izy miresaka amiko. Dia no nangataka teny aho dia tao amin'ny Isaia vao nosokafako ny baiboly. Isaia 9:7. Tonga dia teo no nisokatra ny tenin'Andriamanitra. Andao hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Isaia 9:7. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Dia batainy iny ka entiny eny antsorony ary apetrany eo amin'ny fitoerany. Tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny na dia misy mitaraina aminy aza. Dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriany. Amen. Ry havana, io teny io no nomeny Jesosy. Hoy Jesosy hoe fanompoan-tsampy. Io tenin'Andriamanitra io dia sampy. Afaka vakinao ny Isaia 9:7 manambara ny fanompoan-tsampy. Ny sampy izay ampiasain'ny olona. Hoy Jesosy hoe io no ataonareo hoe akanjo masina. Akanjo masina. Ny akanjo mpiandry dia nampianarina anay fa tsy azo apetraka amin'ny tany. Ary tsy azo sasana olona tsy mpiandry. Fa tsy maintsy olona mpiandry ihany no manasa an'iny. Fa apetraka ambony foana
Ary ny akanjo mpiandry iny dia entina eny antsorokeny satria misy ohatrany lamba kely zay miaraka amin'izy iny atao ohatrany hoe poketra kely zany no hitondrana anazy. Dia entina foana ambony ny misy an'iny. Dia iny tady kely iny zany ohatrany poketrany iny atsofoka ao le akanjo mpiandry dia entina ohatr'izao eto amin'ny soroka. Araka ny tenenin'ny tenin'ny tompo eto hoe dia batainy iny ka entina eny antsorony ary apetrany eo amin'ny fitoerany. Apetraka amin'ny toerana ambony foana, zay ny tenenin'izy ireo. Tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny, hoy Jesosy. Tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny akanjo iny tompoko. Tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny. Na dia misy mitaraina aminy aza dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriany. Ry havana, tena nanarin'i Jesosy hoy Jesosy miantso iny akanjo iny rehefa hoentinareo dia entina eo amin'ny soroka tahaka an'io teny io. Iny akanjo iny rehefa sasana dia manana koveta manokana satria ataonareo hoe masina. Iny akanjo iny rehefa ohatra ka vita ny fandroana devoly ao amin'ny fiangonana zay ivavahanareo dia alohany anareo anala azy dia hoe roana ny devoly amin'le akanjo dia hoe azalana amiko Jesosy ny fahamasinanao fa analan'ity akanjo ty ity akanjo masina ity. Tena tezitra Jesosy tompoko fa tena fanompoan-tsampy satria hoy ny tompo hoe iny akanjo iny zany no masina fa isika zany mpanota ary maloto. Iny akanjo iny ihany koa tompoko dia tsy azo entina any am-pasana iny, tsy azo entina anaovana eny ivelany iny. Isika izany hoe maloto. Ry havana, tena mila mifoha isika tompoko. Na iza mpiandry ianao, na iza ianao mpitondra fivavahana ka mbola manao akanjo fanamiana hoe tonona hoe akanjo masina dia tezitra Jesosy. Satria hoy ny tompo hoe tahaka ny fariseo sy ny sadoseo izany. Tahaka ny fariseo sy ny sadoseo izany. Izay mila mipetraka ery aloha. Ary mila foana hoe arabaina hoe raby. Tsy manaiky an'izany Jesosy. Izy rery ihany no ray. Izy rery ihany no raintsika any an-danitra. Mangataka anao amaky izay verse izay. Satria raha ovakiko eto dia lava be. Izay verse izay dia ao amin'ny Matio toko 7:20 ny andininy 9. Ary koa mengavy anao amaky hatrany amin'ny andininy 7:20. Matio zany toko 7:20 manontolo mengavy anao amaky an'io. Dia ho fantatrao tsara ny tena hoe momba ny fariseo sy ny sadoseo izay tsy akasitrahan'i Jesosy izany. Ary amin'ny Matio toko 9:20 koa dia mbola miteny ihany koa ny tompo ny amin'ny fampianaran'ny fariseo sy ny sadoseo. Tsy eken'ny tompo isika toy izany. Ry havana, dia hoy miantso an Jesosy. Jesosy inona no ataoko? Inona no ataoko Jesosy? Dia nangataka teny tamin'i Jesosy. Dia ny teny nomeny ahy ao amin'ny tantara voalohany. Ndaony hoe ovakintsika tantara voalohany toko 4:12 ny andininy 1:12 ka hatramin'ny 12. Io teny nameny tompo ahy. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Dia niakatra nakao Baala Perazima i Davida ka namely azy teo. Dia hoy izy, ny tanako no namakian'Andriamanitra ny fahavaliko hipariaka toy ny rano vaky. Koa izany no nanaovany ny anaran'io tany io hoe Baala Perazima. Dia nilaozany ireny teo ireo andriamani'ny ka nasain'i Davida nodorana tamin'ny afo. Amen. Dia hoy tompo miantso io ireo sampy izay nasain'i Davida nodorana. Fa ny anao kosa hoy Jesosy ho etezanao ary orovitinao. Fa raha tany Madagasikara ianao dia nodoranao tamin'ny anarako io. Fa ty andafy tsy azonao atao izany. Eny tompoko, tsy azo atao izany ety aminay ny mandoro zavatra eo an-tokotany. Dia hoy tompo miantso ny amin'ny andininy 1:12.
dia niakatra nakao Baala Perazima i Davida namely azy teo. Dia hoy izy, ny tanako no namakian'Andriamanitra ny fahavaloko hipariaka toy ny rano vaky. Izay zany, satria fahavalo zany le akanjo Mpiandry, misy sampy ao, misy devoly ao. Dia hoy Jesosy hoe mila vakina. Ary le izy zavatra tsy vaky fa rovitina dia etezana. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny tanako no namakian'Andriamanitra ny fahavaloko hipariaka toy ny rano vaky. Tsy maintsy potipotehina io. Tsy maintsy potipotehina io dia ariana amin'ny anaran'i Jesosy. Teto Davida dia naniraka an'izy ireo hoe 1:12 dia nilaozany ireny teo ireo andriamaniny ka nasain'i Davida nodorana tamin'ny afo. Tanao izany? Dia noho avy eo dia nentin'ny fanahy masina ako. Nalaiko ilay akanjo Mpiandry raha izaho heriko fotsiny, izaho nofo, izaho tena tao anatin'ny fanompoana fifoazana, tena nafana fotoana fifoazana, tsy mikasika an'io akanjo Mpiandry io ako. Fa ny fanahy mason'ny Tompo no nampitsanga anahy, dia naka ilay akanjo Mpiandry dia nentin'ny fanahy masina ako tondra n'ilay akanjo Mpiandry amin'ny anaran'i Jesosy nandray ny ety dia nanety izany. Tena nopotehina ary norovirovitina tamin'ny anaran'i Jesosy ary nirakofana tamin'ny rahan'i Jesosy dia nafatotra tanaty fanariana fako dia nariana tamin'ny anaran'i Jesosy, nafatotra tamin'ny rahan'i Jesosy. Ry havana, tena natsiaro fahafahana tanteraka ako. Tena natsiaro fahafahana tanteraka ako. Mila isika manaraka izay tenin'Andriamanitra irery any. Ny tsy fahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra tompoko, ny tsy fiainontsika ny Jesosy tompoko no tsy ahitantsika ny Jesosy. No tsy ahitantsika ny Jesosy. Raha mbola manaraka olona isika, manaraka fombafomba isika, dia tsy ahitan'i Jesosy. Raha mbola ny haino olona ako, dia tsy tonga Jesosy nanasitrana. Raha mbola nanome plasy lehibe ale akanjo Mpiandry ako dia tsy tonga Jesosy nanasitrana. Ry havana, tiantsika ny Tompo ary tena hoe fanavotana lehibe ny tiany atao amintsika. Fa isika no tsy mihaino azy indraindray. Isika no manamafy ny fontsika. Tiany Jesosy isika ahatsapa. Fa ny fombafomba fariseo dia ampiasain'ny fiangonana rehetra io. Jesosy tsy tiany mihitsy isika anao ny fombafomba fariseo sy ny sadoseo, fa tiany isika anatona azy irery ihany. Andaony eo vakiantsika ny Matio 9:12 ny 2:12 ka hatramin'ny 12. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana no tsy ahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nilazako taminareo, fa hoe tandremo mba tsy ho azony masirasira ny fariseo sy ny sadoseo. Teo voafantany fa tsy nasainy hitandrina ny amin'ny masirasira fanaovana mofo izy ireo, fa ny amin'ny fampianaran'ny fariseo sy ny sadoseo. Ry havana, ny fariseo sy ny sadoseo dia ireo ilay manaraka foana an' Jesosy, mitady hevitra anaratsiana an' Jesosy, hitsarana an' Jesosy, ary tena ratsy fanahy amin'i Jesosy mihitsy ireo. Ary ireo no tsy nanaiky ny fampianaran' Jesosy ny batisa amin'ny rano najoboka, izay efa nolazainy Jaona mpanao batisa. Nolazainy Jaona mpanao batisa. Dia tonga Jesosy ary natao batisa koa tamin'ny rano najoboka. Dia ireo fariseo sadoseo izay tonga hatramin'izao ny fiangonana, be dehibe ny tsy makasitraka ny batisan'i Jesosy amin'ny rano najoboka, fa mbola manao ny fombafomba ny fariseo sy ny sadoseo. Mitandrema re tompoko, mitandrema re tompoko. Aoka isika hihiratra amin'izay ny masom-panahintsika. Nampahiratin'i Jesosy tompoko ny masom-panahiko, ary izay ny mahatonga mahasahy mijoro miteny aminao, fa tsy nahitan'i Jesosy raha mbola tao anatin'ny fiangonana voalarja, lalana malalaka,
fombafombam-pivavahana izay fiangonana aroroparatsiana. Jesosy reriany no lohany amintsika tsiraray avy. Raha te hiaona amin'ny Jesosy ianao dia mila ianao mahatanteraka tahaka ny tanterahako. Misaraka amin'ny akanjo mpiandrinao, misaraka amin'ny fiangonana sy fombafomba, tsy ho moramora aminao, tsy ho moramora satria tamiko sarotra be tamiko. Fa Jesosy no nahafaka hitao. Jesosy no nahafaka hitao ary tena afaka tanteraka ako. Afaka tanteraka ako izay vao nahitan'i Jesosy. Ry havana, mbola tamin'io fotoana io ihany koa alohan'i Jesosy anasitrana ahy dia efa nare koa ako izy niteny hoe tsisy vehivavy pasteur 12 no natsoko ho mpianatro. Ary mbola nandefa ary Jesosy 70 tsy niteny mihitsy Jesosy hoe 5 vavy 5 no nalefa ny rainy hanao ny asany. Ary tsy niteny koa izy hoe 9 lehilahy 9 vehivavy no nalainy ho mpianatrany, fa lehilahy avokoa. Ry rahavavy malala rehetra, ianao zay pasteur mitondra ny anarana pasteur, dia tsy plasitsika tompoko ny vehivavy pasteur, satria ny tenin'Andriamanitra dia manamarina tsara ny teneniny, manamarina tsara. Ary averiko eto tompoko, ary mbola averiko tompoko, tsy tonga nanasitrana Jesosy raha tsy nanetri-tena niala tamin'izany plasy zany, niala tamin'izany plasy zany. Marina fa nisy ireo ray aman-dreny tao am-piangonana, mbola tao amin'ny fiangonana no niteny hoe enao natsony tompo pasteur enao mety mihitsy ho pasteur enao. Na ny olona tsotra fotsiny ary na ny namana ary dia niteny hoe tokony ho pasteur ianao. Tsy avy amin'ny Jesosy izany, satria ny teniny dia manda, satria ny teniny dia tsisy vehivavy pasteur tompoko, fa diso plasy izay vehivavy mipetraka ho mpitandrina, ho pasteur. Ny vehivavy ato anaty baiboly dia misy Dorcasy, ary misy mpaminany, ary mampivavaka ao an-trano, ary mampianatra ao an-trano, manambara ny marina sy ny lalana tsara rehetra fa tsy atao mihitsy hoe ho mpitandrina. Azontsika atao ny mitory ny tenin'ny tompo toy izao, manambara izay nataony tamintsika, ary miteny amin'ny olona iovan'ny olona izay naseho an'ny tompo sy nataon'ny tompo tamin'ny fiainantsika, fa ny ampianatra lehilahy, ny ampianatra, tsy plasitsika izany. Mila isika tompoko manetri-tena. Mbola tsy tara ianao, manetri-tena aza manandra-tena tompoko. Ny tenin'ny tompo tamiko dia hoy izy tamiko hoe tsy mahazo manao pasteur ny vehivavy. Dia talohan'i Jesosy tonga anasitranay tanatin'ireo andro vitsivitsy ireo, dia nanaika Jesosy hiala tsy ho pasteur intsony hiala tsy ho pasteur intsony dia no ny avy nanasitranay Jesosy dia nodorako ny diplôme izay voaraiko tamin'ny fianarana ho pasteur. Nasain'i Jesosy nidorana izany amin'ny anarany, ary nodorako izany, satria tsy mila diplôme zao tany zao isika, ary tsy mila fianarana teolojika isika, reny mbola any fariseo sy ny sadoseo, fa ireo mpianatry Jesosy dia ny teniny, ary izy rery ihany narahany mpianatry Jesosy. Fa raha mijery isika ny fariseo sy ny sadoseo dia olona mahay lalàna, tahaka izany ny fampianarana teolojia. Mila mitandrina na lehilahy ianao na vehivavy ianao ka mianatra na mampianatra momba ny teolojika, dia mila mitandrina tompoko fa tsy eken'i Jesosy izany. Latsaka ao anatin'ny fariseo sy ny sadoseo ianao. Fa Jesosy dia ity teniny ity
ity tenynyity reriany no Jesosy no mampianatra antsika ary ny fanahy masina ao anatitsika no mampianatra antsika. Ny tenin'Andriamanitra no mentompo ho antsika vehivavy, ho anao izay mbola miteny hoe pasitera ianao, dia misy teny tompo nasainy omeko anao izao anio izao, mba andinianao tena, mba halalanao fa tsy plasitsika mihitsy tompoky ny pasitera. Aza mihaino vavan'olona fa Jesosy no henoy, dia hita ny tompo ianao. Ao amin'ny Lioka 10 ny andininy 1 ihany, hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Tao aorianan'izany dia nanendry olona hafa koa ny tompo 70 lay, ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy any amin'ny tanàna sy ny toerana rehetra izay nokasainy aleha. Amen. 70 lay no nirahin'i Jesosy. Fa ireo 12 lay lay miaraka foana amin'ny Jesosy. Misy tenin'Andriamanitra ray koa manambara ny asantsika vehivavy. Ny asantsika vehivavy. Misy nefany no tena ho voatonina ho mpaminany, ary misy ny tsy voantso ho mpaminany. Horaisitsika ao amin'ny Korintianina 1 2:15. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany. Fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany, satria toy ny voaharatra izy amin'izany. Amen. Izany ry havana, izany no antso nataon'i Jesosy ho an'ny vehivavy sasany. Izay no mahatonga ny vehivavy maro antsoin'i Jesosy na ankizy tanora ho mpaminany. Izay no mahatonga misaron-doha, satria ny tompo no ny BAIKO'I nampiseho ahy tao anatin'ny nofy hoe manao saron-doha ako rehefa mivavaka aminy ary rehefa maminany. Ry havana, tiantsika ny tompo ary mbola miantso antsika foana izy. Oka isika samiaka ny plasy izay nomeny tompo antsika. Oka isika vehivavy rehetra ametraka ny vaditsika eo alohantsika. Aza mitondra ny tokantranonao ianao. Ny lahy no lohan'ny vavy, Jesosy no lohan'ny tokantrano, ary Jesosy aloha no alohan'ny vadiko, izay vao ny vadiko. Fa manaja ny vadiko ahako, ary tiako ny vadiko, ary mamiko ny vadiko. Fa Jesosy no ambony lavitra no ny vadiko. Jesosy aloha zay vao ny vady amanjanaka antsika. Zavatra fahatelo farany ambarako aminao dia noho nefa vita izay, dia mbola niteny tamiko Jesosy hoe ny lakroa rehetra izay mipetraka atao am-tranonao dia ario ireny, fa tsy amitapakazo ao akory. Izay ho ny tompo no nahatongay nanao opération anao tao amin'ny salle de bain, satria tao tsy nisy lakroa tao. Satria ry havana, nanan'izay tato amin'ny efitrano sy amin'ny efitra sasany nisy lakroa, le atao hoe ohatran'ny lakroa an Jesosy reny, fa tsisy sary kely tam'le izy, fa kakazo tsotra fotsiny. Tsy neken'i Jesosy izany, fa hoy Jesosy hoe ario avokoa ireny. Zarao roa dia ario, satria hoy ny tompo ny fiangonana katolika no niaviany izany. Tsy amin'ireny hoy Jesosy. Izay no natonga azy teneny tamiko nanao opération ahy tao amin'ny salle de bain, satria tao amin'ny salle de bain tsy nisy lakroa tao. Dia izay no nambarany tompo tamiko. Mila vakintsika ny Exodosy 20. Andao jerentsika zany Exodosy 20 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokitra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony,
na izay ety amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izao tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika dia amin'izay mankahalahay nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Amen. Ry havana, io le didy folo io fa manambara tsara mazava tsara fa Jesosy mihitsy no miteny amintsika hoe tsy azontsika tao ny manao sarin-javatra voasokitra mitovy endrika amin'ny endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony na ny ety amin'ny tany ambany na any amin'ny rano ambanin'ny tany. Zany hoe tsy azontsika tao mihitsy zany manao endrikendrika sary hoe ity de lakroa eto fahatsiarovako an Jesosy, todika mijery lakroa de mahatsiaro an Jesosy. Tena tsy eken'i Jesosy io fa lasa fanompoan-tsampy. Vao mitana ny lakroa kely iny ianao na hoe rojo io na hoe amin'ny bracelet io na ao an-tranonao io de matsiaro. Iza no tsarovanao? Sampy zany ry havana, sampy. Aza mifikitra eto amin'ity tany ity, aza manao sarin-javatra voasokitra fa miteny ny Tompo fa mamaly. Matoy izy ny teny tamiko hoe avy amin'ny fivavahana katolika. Ny fivavahana katolika no ny aviany izany hoy Jesosy satria jerevo ny fiangonana rehetra feno an'ireny. Ny sasany ny amin'ny fiangonana tsotra nalana fotsiny ilay hoe sarin'i Jesosy eo amboniny. Mitovy ihany ane zany e. Tsy eken'ny Tompo izany tompoko, tsy eken'ny Tompo izany. Rehefa mivavaka isika dia Jesosy any an-danitra ary tonga manatrika antsika fa tsy ambony kakazo izy akory, fa tsy sarina kakazo izy akory. Mila isika tompoko miverina tanteraka amin'ny Jesosy. Reny azo ireny mbola ho levina ireny, ny zavatry ny tany rehetra ho levina ireny, fa ny fanahintsika ao anatintsika tsy mety maty ary io no ifanatrika amin'ny Jesosy fa tsy ny fombafomba rehetra izay ataontsika. Ry havana, mahereza tompoko fa tiantsika Jesosy. Izay no afatra nasain'i Jesosy ampitaiko aminao anio. Raha ohatra ianao tompoko mino dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Raha ohatra ianao tompoko tsy mino dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Afaka ianao mandoalika manontany an Jesosy fa hamaly ianao izy. Fa ny didiko tompoko dia efa vita eo anatrehan'i Jesosy. Anao sy ny Tompo sisa raha iova ianao na tsy iova ianao fa mitandrema nefa fa ny afo be dia misy ary miteny aminao fa Jesosy dia tena tonga hitako ary fa eniko ny feoany ary tonga izy nanao operation rehefa niala tamin'ireo fombafomba rehetra ireo aho. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.